Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako amin'ny tian'ity ary manonona mandrakariva ny fiadanany sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Tompony hitantsika ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny fivelomana sy ny amin'izay mahakasika ny fiainantsika rehetra. Inona indray ary no resaka ny resantsika farany teto ny resaka zany tsika satria mbola anatin'ny resaka hoe madio sy maloto ihany tsika. Dia ny resaka tsika hoe any amin'ny resaka sakafony koa izany dia misy io fanavahana io izany. Any amin'ny resaka sakafo misy le fanavahana ny amin'ny resaka hoe fahavetavetana zany satria izay mihitsy ny tena nilazany anazy eo anatin'le Leviticus ny zavatra ny teneniny hoe tandremanareo izy ny fanavahana ny biby madio sy maloto izy fandrao izy ametavetan'ny fanahinareo amin'ny biby ianareo. Zany hoe mametaveta mihitsy zany le naresaka sakafo koa zany dia misy fahavetavetana koa zany ka eo zany le resaka hoe any koa zany misy an'le resaka hoe madio sy maloto zany satria ny zavatra nianarantsika hoe ireo izay nasiana tombo-kase dia ireo izay nisentony amin'ny fahavetavetana izay nisy teo amin'ny firenena zany teo amin'ny zanaka Israely. Dia ireo nasiana tombo-kase fa izay tsy nasiana tombo-kase kosa dia nanao ringana avokoa izy rehetra zany. Dia inona dia anisany koa zany resaka sakafo ity zany ka izay mahatonga an'izy hoe maninona ny resahana koa ny sakafo. Satria mantsy ny be dia be ny olona miteny manao efa madio avokoa ny zavatra rehetra e. Tsisy zavatra maloto izany intsony izao fa foana ny lalàna tsisy intsony. Fa tombo-kase koa le izy tsy afaka miala amin'io tsika zany. Satria le izy tena mametaveta ny fanahintsika tsy mba ny vatantsika fotsiny vao vetaveta fa ny fanahintsika ihany koa zany. Ary Andriamanitra dia miteny manao hoe aoko masina ianareo satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Ary nalaiko ianareo izy ho rakotra soa satria nosarahako nareo izy tamin'ny firenena rehetra. Nataoko tsy ho hitan'ny jentilisa zany ianareo. Izany hoe tena navahan'Andriamanitra mihitsy. Dia navahana, inona le fanavahana? Fanavahana zany zavatra hitantsika teto. Fanavahana zany amin'ny resaka sakafo koa zany dia misy izay fanavahana zay zany. Tahaka an'ireo fanavahana zany izay fahitantsika teo aloha izany. Dia nijeritsika teo iny daholo ny karazana hoe biby maloto ary. Ina ihany koa ny biby madio zany. Ny biby madio zany no azo hohanina fa ny biby maloto zany no tsy azo hohanina. Dia ny resaka teto tsika ny amin'ny resaka hoe biby. Dia nandray ohatra tamin'izay tsika teo ny amin'ny biby manana tongotra efatra hozy izy. Dia izao no fihinanareo ary izao no tsy fihinanareo. Ny azo hohanina hozy izy dia izao sady mandinika izy no mivaky kitro. Izay zany ny biby azo hohanina. Raha ohatra mandinika fotsiny izy neka tsy mivaky kitro zany dia tsy azo hohanina. Raha ohatra mivaky kitro fotsiny izy fa tsy mandinika tsy azo hohanina fa tsy maintsy feno zany ireo fepetra anankiroa ireo hoe sady mandinika izy no mivaky kitro. Izay zany biby azo hohanina. Dia hitanao anatin'izany ny ondry, ny osy, ny omby. Izany zany ny azonao hohanina zany zay. Misy karazany koa moa aty ampitan-dranomasina zany izay misy biby tsisy any Madagasikara azo hohanina. Misy an'izay hoe mivaky kitro zay sady mandinika. Fa kosa raha miresaka tsika tatao anatin'izay hoe ny kisoa koa voalaza tao kay. Ny kisoa vaky kitro. Dia mety mieritreritra ny sasany vaky kitro ny kisoa azo hohanina zany. Fa saingy tsy mandinika ny kisoa. Dia tsy mety zany izay zavatra izay satria nahoana sady mivaky kitro no mandinika no azo hohanina dia na dia mivaky kitro ary ny kisoa kanefa tsy mandinika dia tsy azo hohanina zay fa maloto aminareo izy. Ny bitro ihany koa, maninona ny bitro? Mandinika indray ny bitro. Kanefa maninona? Tsy mivaky kitro. Dia tsy azo hohanina ihany koa ny bitro, tsy afaka hohanina koa zany ny bitro. Dia izay zany tena mahatarana anazy hoe sady mandinika izy no mivaky kitro. Izay zany izy ny azo hohanina zany. Dia ankoatran'iny dia niresaka koa tsika ny resaka hoe trondro. Inona ny trondro azo hohanina? Dia hoe izay misy vombony sy kirany no azo hohanina. Rehefa tsy misy vombony zany sady tsisy kirany dia tsy azo hohanina zany izy. Ny vombony zany ireny trondro amidy eny an-tsena ireny, trondro gasy ireny sady misy vombony, misy kirany. Inona ihany koa ny eo anan'ny ankoatran'izay? Ohatra izao ny atsantsa. Dia izao tsisy kirany izy fa misy vombony, tsy azo hohanina zany izy. Fa tsy maintsy misy an'izay hoe misy vombony sady misy kirany zany azo hohanina. Reny resaka fruit de mer reny zany, ohatra hoe mihinana molina zany ianao. Misy fomba filazany azy zay moa any Morotsiraka any tsika mifaritra Tamatavy izy tsy tekateka no filazany azy teo raha tsy diso. Molina reny zany. Tsy azo hohanina reny
satria misy kokikoky azy zany dia ny ao anatiny io no hohanin'ny olona na hoe oursin aiza misy vombony misy fikirany amin'izany. Mihinana crevette ianao, mihinana langouste ianao, aiza ny vombony sikirany hinananao an'izany. Tsy azonao hohanina zany fa tsy maintsy misy vombony zany izy misy kirany azo hohanina. Hitantsika ihany koa ny amin'ilay resaka hoe bibikely manana tongotra efatra izy dia tsy azo hohanina daholo izay misy biby manana tongotra efatra afa-tsy izay manana inona, manana tsipinga eo amin'ny fehiny ozy izy, zany hoe itsambikinany. Dia inona nefa manana an'izay tsipinga eo amin'ny fehiny izay itsambikinany dia ny valala ihany no manana an'izay. Izay ihany zany ny bibikely azonao hohanina manana tongotra efatra. Dia ny valala ihany dia misy karazany be dia be moa ny valala zany fa ny valala ihany azonao hohanina amin'izay satria izy manana an'izay tsipinga eo amin'ny tongony izay itsambikinany zany. Dia eo ihany koa ny amin'ilay resaka hoe ny biby mandady indray. Dia ny teneniny hoe inona daholo ny biby resaka hoe biby mandady dia teneniny iny niverenantsika kely fotsiny iny angambany a. Leviticus toko 12 verenantsika kely fotsiny iny a dia vakintsika ny andininy 720 andininy 720 ka hatramin'ny 130 raisitsika kely fotsiny io mamitina lesona fotsiny zany tsika andininy 720 ka hatramin'ny 130. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary izao no aloto aminareo ny amin'ny biby izay mandadana mikisaka amin'ny tany, ny kionkiona sy ny totozy ary ny sitr isan-karazany ary ny anaka sy ny koa sy ny leta sy ny ometa ary ny tany. Ireo maloto aminareo amin'ny biby rehetra izay mandadina mikisaka, izay rehetra mikasika ny fatindreo dia aloto izy mandra-parivan'ny andro. Reo izy ny biby maloto aminareo ny amin'ny biby rehetra izay mandadina mikisaka. Ka eo moa izy amin'ny teny gasy zany tsy dia tena teneniny loatra le izy fa eo amin'ilay ohatra zao ny andininy 130 dia izao ny teny amin'ilay andininy 130 eo hoe ary ny anaka sy ny koa ozy izy. Le koa io zany le koa io zany amin'ny teny frantsay ny lazana azy hoe grenouille. Ka ny grenouille inona moa ny amintsika amin'ny teny gasy zany fa ny sobakaka zany. Ny sobakaka zany no lazaina amin'io zany ka tsy azo hohanina zany ny sobakaka na dia misy mivarotra ary. Le hoe cuisse de nymphe reny tena mahazo fiany mihitsy ny olona mihinana an'ireny satria tena mivarotra. Eo ihany koa misy resaka hoe totozy dia ozy tsika iza koa nihinana totozy na dia feno ary ny trano mahazo ny tota raha azo hohanina ny totoziko tsy efa aisy. Fiainana efa lafo zao alefa ny tota ary zalava tonga dia vao maneno ny tota amin'ny alina dia paf totozy indray aloha karapitso fa tsy azo hohanina zany. Fa zao kosa nefany any Chine any dia ny totozy dia zao mihinana totozy ny olona, mihinana voalavo ny olona any amin'ny pays aziatika ireo zany. Ary misy fiobolana mihitsy any amin'izareo ireny hoe izay manana tongotra efatra rehetra dia azo hohanina avokoa izy afa-tsy ny latabatra ihany. Dia mihinana an'izany zany zareo fa ny latabatra no tsy hohanina. Fa zay izy tsy azo hohanina zany zay. Dia raha rano zao izy ny tsy hohaninareo dia tenenin'ilay zavatra tsy azo hohanina zany no teneniny misy karazany zany. Fa tsika moa tsika malagasy dia tena mihinana zavatra reny hanina reny zany dia tsy dia tena hoe hanina loatra. Fa raha ohatra zany ka hoe mila mandinika an'io tsika hoe misy hoe zay mihinana zavatra mandadina mikisaka zany bibilava reny tsy azo hohanina koa reny zany. Dia efa fadio reny dia mila mijery kely tsika inona moa voasoratra mikasika ny zavatra zay. Dia farany mikasika an'izany rehetra zany dia zao ny zavatra hitantsika zany tao anatin'io namarana an'ilay lesona dia hoe raha misy ozy izy zany hoe ireo sakafo ireo zany ohatra ny hoe ny biby maloto, ny biby madio, zany hoe ny fatin'ireo zany rehefa maty izy dia mikasika le faty. Ohatra ny hoe nahandro ataontsika ohatra ny hoe nahandro henan-kisoa pitipois zany le amin'ny fianakaviana ohatrany satria tsy ny olona rehetra nge no hoe tsy mihinana an'izany biby madio zany. Ny olona mihinana daholo azo hohanina daholo izay azo hohanina rehetrarehetra io. Dia henan-kisoa ny lokana dia za tsy mihinana henan-kisoa.
de ao fa isorina ary le nakisoa de ty le pitipoa de mihinana le pitipoa zany ianao nefa le pitipoa zany feno sosin'le kisoa tao le izy tsy azo hoanina zany zay fady zany zay maloto satria maloto le izy zany am'izay zavatra zay de tsy azonao hoanina zany zay ka raha vao mifangaro ohatr'izay zany le izy de tsy azonao hoanina zany tsy azonao hoanina mihitsy zany zay ka ohatra ny hoe mihinana nisy fotoana zay natina sain'olona namonjy mariazy de ny sakafo tam'le izy fangaro tao daholo misy an'le foie gras reny foie gras zany le foana ganagana zany le atina ganagana moa zany de iny no ngeza be iny de ny sakafo matsiro aty andafy zany de misy salady eo de misy sardine eo de misy foie gras eo de jeren'le izy anao mbola miditra le entrée tonga avany zany le entrée de salady foie gras misy sardine sy ny ihany ahoana ny nanana n'ity zavatra ity de ozy izy le olona teo akaikinay teo esory fotsiny le foie gras ozy izy de hoany le salady sy le sardine tsy azonao hoanina zay satria fa nifangaro teo le izy tsy mety zay raha ny saraka le izy tsy nanena zavatra fa nifampikasika teo le izy tsy mety zany zay zavatra zay de zay zany tsy azonao hoanina zany zay zavatra zay ny lesontsika tamin'ny farany iny de anohy ny lesona zany tsika ka alohan'ny direntsika ny lesona ohatra mahazatra ihany de manasa antsika hiaraka ivavaka ary tsika Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, nisotranao zay tompo raha mbola afaka namitona indray ny lesona tamin'ny farany zay nataona iny ary ankehitriny zay raha mbola hiara-hianatra ny teninao sy andinika izany de tsy hainao tsy hametraka zany ambavaka satria tsy efa n'olombelona na amin'ny fahendrenana amin'ny fahalalana ny famoan-kevitry ny teninao fa amin'ny alala ny fanainao masina rery ihany ko mangataka aminao zay ray aoka ray ny fanainao masina ny no arotsaka ao aminay tsirary avy ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao me faharetany zay ray eo me zotom-poindriny zay me fahalalany zay me fahendreny zay me fatahorana feno anao zay ka de aoka ny fanainao ampitsimoka ny teninao ao anatinay ampitombo izany mba hanarahanay zany amin'ny fiainanay andavanandro maro nefa ny maheno zao fampianarana zao nefa mety misitrositry sady any ambadika any ay ahoana ny lazanany zany hoe tsy azo hoanina ny kisoa ny ngatsy efa madio avokoa ny zavatra rehetra angatanay ianao Andriamanitra amin'ity fampianarana ity sy ny amin'ny teninao indrindrandrindra mba hanazava ny sain'izy ireny hanokatra ny fon'izy ireny hamatara ny sitraponao satria inona moa tompo za zay mampianatra eto fa olombelona ihany efa ny fanainao no mandresy lahatra de raina mandrak'izay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any eny tsy hainay ihany koa ny tsy fony eto anatrehanao satria mpanombo tsy masoa ihany zay ary tsy matoky eto anatrehanao ary tsy tanteraka izay ka ninona nahalavo anay ninona tsy famendrena vitanay ninona fahalemena mbola mangeja anay de ifonanay aminao ka angatana efa amindrampo sy famelan-keloka mangataka aminao zay Kristy io diovy amin'ny rahanao zay ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao zay ho afa-keloka ary mangataka aminao zay Jesosy io afao zay amin'ny fahalemena sy ny tsy fahatanteranay rehetra fa rainao no manafaka anay Kristy de ho afaka tokoa izay de ho pelatananao rainao metrahanay zao fotoanany fampianarana izao mba tsy hisy arombaka zay ho pelatananao ary aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay amin'ny lozy amin'ny ratsy rehetra aoka le rahanao soa andrakotra ny fampianarana andrakotra ny fifandraisana andrakotra ny tokantrano rehetra sy ny olona rehetra zay mandray zao fampianarana zao mba tsy hananan'ilay ratsy fahefanana de kely aza de mitenena ray fa vonikeno zay vahoakanao ny anaran'i Jesosy nanandratanay zany vavaka zany ray eto anatrehanao aleloia amen de misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika mbola afaka andray ny fampivavaka zany alohan'ny noizantsika ny lesona izany ka akoatran'izay ary resaka le hoe sakafo zay hoe reto no amin'ny hoe ny biby azonao hoanina zany de ao anatin'izay biby zay ihany misy zavatra ihany koa tsy azontsika hoanina nefa zany mahakasika an'izay biby zay ihany koa de ino zavatra tsy azo hoanina io matetika zany tsika ny Madagasikara rehefa ohatra ny hoe mamono akoho zany efa égorgéntsika iny izy na coupetika ny tapahantsika ny tendan'le akoho de alarantsika ao anatina vilia le rahan'le akoho
fa tsy aritsika zany de andrahoantsika ny raha iny rehefa avy eo na mety hoendasina tsy fantako zay de hinanana satria de minina satria zay ny fieritreretrika hoe azo atao zany zay fa raha ny soratra masina zany de miteny hoe ny raha zany de tsy azo hoanina ny raha ka raha mihinana biby zany ianao de manino tsy maintsy alatsaka koa zany ny rahan'le biby tsy maintsy alatsa-dra zany ny biby iny vo azonao hoanina zany kanina zany mety hoe namonoana an'le biby zany ohatra hoe satria teo amin'ny zanak'Israely zao ohatra ny hoe tamin'ny andron'ry Esau sy Jakoba de Esau mpiaza ny nanana an'izay hoe talenta mihaza zay izy de mihaza zany izy rehefa avy mihaza iny izy mety tofiriny amin'ny filesiny tsy haiko zay fomba minona anazy io zany fa tsy maintsy alatsa-dra zany ny biby iny rehefa avy eo zany de misorona ny raha ao anatiny zany hoe le biby hoanina zany alatsa-dra ohatratsika malagasy rehefa mamono omby na mamono akoho de alatsa-dra le omby na le akoho zany fa le rahany iny zany tsy azonao hoanina iny ohatra ihany koa hoe mamono omby zao de hoe le rahan'omby iny no alaina zany de anaovana iny anaovana le saucisse boudin zany iny tsy azo hoanina zany iny na de tsara raha le saucisse boudin talonga mba ninana an'izany raha an'akoho zany mba ninana anaovana rony akoho iny raha iny na hoe anaovana saucisse ny boudin le saucisse rahana omby iny zany anaovana saucisse boudin de mba ninana an'izany taloha fa rehefa nisokavan'Andriamanitra saina hoe tsy azo hoanina zany de tsy azo hoanina zany de maninona ny hoe tsy azo hoanina zany lay hoe raha satria ny fanahin'lay biby zany ao amin'ny raha satria ny raha ny ain'lay biby de zay ny tsy azonao hinanana le izy ohatrany hoe mihinana fanahy zany ianao mihinana aina zany ianao tsy azonao hoanina zany zay zavatra zay ny mahatonga hoe tsy azo hoanina ny raha zany ary tenenin'ny soratra masina mihitsy le izy jerentsika kely atao amin'ny Leviticus toko 7:20 eo kaikeo ihany zany Leviticus toko 7:20 jerentsika anazy 7:20 azafady diso 7:20 Leviticus toko 7:20 eo anatin'le resaka mikasika le hoe fomba fanaon'izao tontolo zao zany le hoe resaka hoe fahavetavetan'izao tontolo zao ihany de hoe anisany koa zany ny raha zany tsy azo hoanina zany de amin'ny andininy fa 9:20 izy no miteny an'izay zavatra zay de zao ny teneny aza homana zavatra misy raha eo ihany ny raisitsika izy tapany faharoa fandresantsika aza homana zavatra misy raha ozy izy de inona ny anton'izay hoe aza mihinana zavatra misy raha zay de ato amin'ny toko 7:20 ny jerentsika azy eo kaikeo ihany toko 7:20 de zao ny zavatra teneniny ato amin'ny toko 7:20 manomboka eo amin'ny andinin'ny 10 ka hatramin'ny 12 no jerentsika de zao ny zavatra teneniny eo maninona zany tsy azo hoanina le izy de andinin'ny 10 ka hatramin'ny 12 de zao ny teneniny ato ary na iza amin'ny taranak'Israely na amin'ny vahiny eo aminareo no mihinan-draha ny tavako dia anandrina ny olona zay mihinan-draha ka ho fongorako ho amin'ny firenena izy anandrina n'izany olona zany Andriamanitra izy raha mihinana raha izy ka ho fongorana amin'ny Israely zany ho fongorana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra zany izy de toy izany fa ny ain'ny nofo dia amin'ny raha zany hoe ny ain'le biby zany ao amin'ny raha ny ain'le biby fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny raha ary nomeko anareo izany atao ambonin'ny altara anaovana fanavotana ny ainareo maninona ho zany jereo tsara fa rehefa manao fanatitra ny zanak'Israely zany de zao hoe mitondra biby madio izy atao fanatitra na ondry na osy na omby io na zanak'omby io na voromailala io zany de rehefa manao maninona moa le biby no atao fanatitra ary maninona ny alatsa-dra izy de maninona ianao no mitondra ny biby iny atao fanatitra satria ny antony de zao ianao zany manota eo anatrehan'Andriamanitra de inona ny tambiny ota ny vokatry ny ota zany de fahafatesana ianao zany tokony vonona no ny fahotanao de anaovana fanavotana zany ianao de mba hanavotana anao zany de le raha ianao ny tokony vonona de le iny le voromailala no vonona le ondry no vonona ilay omby no vonona iny no alatsa-dra zany de lasa ny ain'iny biby iny no anavotana anao zay ny rany nalatsaka iny zany ny ainy iny zany no nanavotana anao zay ny mahatonga hoe tsy azo hoanina ny raha
satria ny ain'le biby zany de amra fa ny ain'ny nofo de am' raha ary nomeko anareo zany atao ambony altara anaovana fanavotana anareo fa ny raha no manao fanavotana satria aina izany ao am'le raha zany misy ny aina zay no mahatonga le izy hoe tsy azo hoanina zany ny raha izany de eo amin'ny andininy fa 7 sy 4 ihany toizantsika le izy de ozy izy fa na iza am' zanak'Israely na mivahiny eo aminy no miaza ohatran'le nataony Esau zany rahalany Jakoba na iza ozy am' zanak'Israely na mivahiny eo aminy no miaza ka manao no miaza ka mahazo biby na vorona izay fihinana dia ahidiny amin'ny tany ny rany ka ho totofany fa ny amin'ny ain'ny nofo rehetra dia ny rany no ainy koa izany no ilazako tamin'ny zanak'Israely hoe aza mihinana ny rany nofo fa ny rany no ain'ny nofo rehetra ka izay rehetra mihinana azy dia aringana zany hoe ahidina ozy izy ahidina amin'ny tany ny rany ka ho totofany zay zany fa ny ain'ny nofo rehetra ozy izy de manino amin'ny rany ny ain'ny nofo rehetra amin'iny zany iny ny aina mahavelona zany ny raha iny zany de tsy azo hoanina zany zay de aty amin'ny Genesis ihany koa de mbola teneniny marantsika azy Genesis 7 Genesis 7 de ny 7 sy ny 4 andininy 7 sy ny 4 de inona zavatra mbola resahana eo ihany koa Genesis 7 andininy 7 sy ny 4 zao ihany koa mbola resahany ato zany de ahoana ozy izy ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina de ho fihinana ho anareo de inona moa biby mihetsiketsika io fa zay biby madio fandresahana ary amin'ny Leviticus zany de efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo ny nofo izay mbola misy aina dia ny rany no aza haninareo de amin'ny teny frantsay izy zao ny ilazany anazy aono izy teo seulement vous mangerez point de chair avec son âme avec son sang zany hoe tsy mihinana nofo misy raha zany ianao zay ny teneniny amin'le izy ny nofo misy raha zany tsy azonao hoanina hoe tsy nilatsa-drà le nofo tsy azonao hoanina zany zay zavatra zay ka io moa zany ny zavatra nisy zany de zao hoe karazana ao anaty farany sosona kely zany izy ty rehefa namorona satria be deabe ny olona mety hiresaka an'izy io zany rehefa namorona ny olombelona rehefa nahary zao tontolo zao zany Andriamanitra de inona ny zavatra nisy nomen'Andriamanitra sakafo nohanina ny zanak'olombelona de ny zavatra sakafo nomen'Andriamanitra ny zanak'olombelona zany de zao hoe anana fihinam-bo nomenana azy anana sy ny hazo manitsambo zany anana sy hazo manitsambo nomen'Andriamanitra ho an'ny zanak'olombelona ary amin'ny Genesis izy miteny an'izay zavatra zay ny vokatry ny zavatra nisy anefa de ity vokatry ny fahotana zany de nanahoana niova tanteraka zany ny rindra nisy tamin'izao tontolo zao satria tany am-boalohany de zao na ny biby ara tsy ny fampinana tany am-boalohany ny olona nomen'Andriamanitra zava-maitso hoanina sy hazo manitsambo zay ny zavatra nomen'Andriamanitra azy tato mihitsy ny teneny ve rehefa kikikely fotsiny le izy mba hitantsika le izy zany eto amin'ny toko voalohany andininy 7 izy miteny an'izay zavatra zay toko voalohany andininy 7 de zao zavatra teneniny ato manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsamboa rehetra zay ambony tany rehetra ary ny hazo rehetra zay misy voa sady manitsamboa de ho fihinana ho anareo ireny de ho fihinana ho anareo reo zany ny sakafo nomen'Andriamanitra any Adama sy Eva tany am-boalohany de ny zavatra nisy ny biby rehetra tsisy ny fampinana tamin'izany rehetra zany ny olona tsy ninona biby tamin'izany rehetra zany tamin'izany mbola tsisy famonoana hoe olona tsisy fahotana zany teto amin'ity tany ity hafa mihitsy ny rindra nisy teto zany ny zavatra nisy anefa ny vokatry ny fahotana rehefa niditra ny fahotana de totongana tanteraka zay rindra zay zany zao rindra hitantsika amin'izao fotoana zao vokatra n'izay fahotana zay ny zavatra nisy anefa de ity rehefa niavosa ny fahotany zanak'olombelona de nanahoana naringan'Andriamanitra zany
ny zavaboary rehetra teto ambonyity tany ity tamin'ny alalan'ny safodrano. Dia Noa mianaka rery no velona nataon'Andriamanitra tao anaty samby fiara izy niaraka tamin'ny biby isan-karazany izay tsiroroa zany izay mpivady no nilainy tao anatin'ilay samby fiara. Dia rehefa nivoaka ny samby fiara zany ny Noa, dia inona ny zavatra nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Noa? Andriamanitra zany no niteneny io. Tsy hoe tsika olombelona ny tena efa tsisy anana fihinam-botsony zao sy azo manitsambo dia ahoana? Dia tia indray no hoaniko zao andeha hihinana omby andeha hihinana ondry. Tsy ny olona zany no safidy hoe andeha hihinana an'ity. Na hoe izao no hoaniko. Fa Andriamanitra mihitsy no niteny zany. Tany amin'ny Genesis marina tsara tany am-boalohany dia Andriamanitra no niteny tamin'ny Adama sy Eva hoe izao no hoaninareo. Aty amin'ny Noa ihany koa dia Andriamanitra no niteny. Dia io ilay zavatra mivakitsika teo amin'ilay andinin'ny fasivy zany. Dia ahoana izy amin'ilay andinin'ny le toko fasivy azafady, le toko fasivy andinin'ny fahatelo. Dia ahoana izy? Dia izao zavatra teneniny. Ny biby mihetsiketa vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny voalohany mihitsy sy maninona, manomboka hatramin'ny andinin'ny fahatelo. Ary Andriamanitra nitsodrano an'i Noa sy ny zanany hoe maro fara sy miabe tsara mameno ny tany. Ary ny tahotra sy ny ororanareo ahazo ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra zay ireny mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny hazandrano rehetra any amin'ny ranomasina dia efa natolotro eo an-tananareo. Averiko tsara. Ary ny tahotra sy ny ororanareo ahazo ny biby rehetra sy ny voromanidina rehetra ireny mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny hazandrano rehetra any amin'ny ranomasina dia efa natolotra eo an-tananareo izy. Dia toy izany, ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo. Dia efa nomeko anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Lasa natao fihinana ohatran'ny zava-maitso zany ireny, tahaka an'ilay tany amin'ny Genesis. Zany hoe niova zany ny alimentation-ny olombelona, niova ny sakafo hoan'ny zanak'olombelona. Nomeko anareo fihinana izy zany rehetra zany. Dia aty amin'ny Leviticus izy tenenina faritan'Andriamanitra tsara ilay izy hoe inona amin'ireo biby ireo ary ny azo hoanina. Dia misy ny atao hoe biby madio, misy ny atao hoe biby maloto. Fa tsy hoe rehefa biby rehetra men'Andriamanitra azo hoanina dia azo hoanina daholo zany. Fa nisaran'Andriamanitra tsara ilay izy hoe misy ny biby madio, misy ny biby maloto. Zay zany mikasika an'iny mikasika ny resaka hoe fanavahana ny biby maloto sy madio iny zany, satria hoe mametaveta ny fanahinareo zany ny fihinanana biby maloto. Ka aoka izy tsy hinana an'izany ianareo. Zay zany mikasika an'iny. Inona indray ny manaraka mikasika ilay resaka hoe madio sy maloto ihany zany, satria tsy mijanona amin'izay ihany mantsy ilay izy resaka hoe sakafo ihany. Tia indray zany amin'ny resaka fomba fiaina, amin'ny resaka fomba fitafy, amin'ny resaka fomba fanao, amin'ny resaka fomba ny coiffuranao zany. Nahoana izy le zanako izay bangy volo, fomba bangy volonao zany. Ka inona ny zavatra resantsika indray mikasika izay? Miresaka zany tsika mikasika ilay resaka hoe chasteté. Inona moa zany chasteté zany? Raha dikantsika zany resaka hoe chasteté amin'ny teny malagasy dia misy heviny anankitelo zany azontsika moahana an'izay. Voalohany zany aloha dia resaka hoe ny fahadiovana zany. Faharoa manaraka an'izay ny resaka hoe fahamenarana. Ao zany eo anatin'izay ny fahamenarana ihany koa. Ary fahatelo dia ny resaka hoe fahamotinana zany. Zay zany, ireo zany tena mahafeno an'izay hoe chasteté zay. Ka ny fiainana kristianina zany dia tokony eo anatin'izay hoe fahadiovana, fahamenarana, ary fahatelo farany dia resaka hoe fahamotinana zany. Ka eo zany dia hita koa zany dia resaka hoe madio sy maloto zany eo anatin'izay zavatra zay. Ka tsy hoe kristianina ianao dia azonao anaovana daholo zao akanjo rehetrarehetra zao, satria izay ny fivarotana eny an-tsena dia manao ankoatra ny olona rehetra ihany. Fa tadidio fanavahan'Andriamanitra, horakotra soa azy ianao mihoatra noho ny firenena rehetra. Navahan'Andriamanitra ianao araka ny teniny aoka anareo masina ho azy, satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Ary Andriamanitra miteny hoe mivoao izy eo amin'izao tontolo izao ny amin'ny fomba fanaony, aza manao ny fanaony izao tontolo izao. Ka
eo zany hita ao anatin'izay zany amin'ny maha-kristianina anao satria an'Andriamanitra zany ianao satria masina ianao tokony hita ao anatinao zany zay fahadiovana zay amin'ny fiainanao amin'ny fomba fitafinao de amin'ny coiffuranao tokony hita ao anatinao amin'ny resaka hoe famenarana ihany koa hoe zavatra tsy mahamenatra na mamofady no anaovanao na amin'ny fomba fiaingonao ary indrindraindrindra amin'ny resaka hoe fahamotinana ihany koa resaka io zany zava-dehibe koa resaka hoe fahamotinana io zany de jerentsika kely aty amin'ny Petera izy miresaka an'izay zavatra zay zany Petera voalohany ary matetika moa zavatra hita zany de zao mialatsiny afa ohatrany hoe sanatry nyzany hoe manendry anareo vehivavy fa matetika le vehivavy ny tena voatendry amin'izy ity satria ny lehilahy nge tsy de tena hitanao hoe ohatra zao ny lehilahy tsy de tena hitanao hoe manao fitanjahana zany fa ny vehivavy ny tena manao tanjaka lehilahy raha manao izy manao sorta de manao sorta izy fa tsisy lehilahy andeha hanao sorta de manao sorta izy de mampiseho slip ohatra ny tsy mbola nahita mihitsy fa ny vehivavy ny sorta iny ampiakariny de mialatsiny fa ny ravin'ny fitombenany ny hitanao de ahoana zany de anao an'izany hoe ny kristianina ohatra ny lehilahy manao pataloha izy normal ny vehivavy manao iny manao an'le leginina reny izy na justokory mifinjofinjo be reny hita daholo ny formany rehetrarehetra iny ny resaka saucisse boudin tsika teo fa de ohatran'ny saucisse boudin izy eo anatin'iny akanjo iny de ahoana zany ao anatin'le fahamasinana ve zany fahamotinana ve zany mahamenatra ve zany sa tsy mahamenatra de ozako hoe ny vehivavy ny tena matetika fa am'izao fotoana izao fa manomboka misy lehilahy koa manao justakory koa indrindrandrindra moa sportif zany manao an'ireny ohatrany zavatra mafana de fa manomboka manao an'iny koa izy fa matetika araka tena teo vehivavy ny tena voateny amin'io fa na de vehivavy ara matetika voateny amin'ilay izy lehilahy koa anatiny zany mila mitandrina koa ndreo de hoe fa malalaka koa zao ka fa manomboka mandeha amin'ny tsy fanao de raisitsika Petera voalohany toko fahatelo ary ndentsika any amin'ny Petera voalohany toko fahatelo de vakitsika kely mikasika an'izy io zany de vakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa de inona zavatra teneniny eo andininy voalohany sy ny faharoa ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo inona ny resitsika eto aloha voalohany indrindra voalohany aloha resitsika de zao tenin'Andriamanitra te resitsika eto faharoa manaraka an'izay be deaibe no milaza hoe any amin'ny testamenta taloha no miresaka an'izany aty amin'ny epistilitsika miresaka Petera no nanoratra an'io de vakiko le izy be deaibe mantsy tsy manaiky an'io fa de zao tenin'Andriamanitra io de ahoana izy ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenany vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahorana eo zany le zavatra hita nareo vehivavy izy maneke ny vadinareo inona moa le mifanekena zany ohatra hoe tokony mba manao akanjo montina akanjo tsy mampiseho fitanjahana satria zay zany ny akanjo tokony anaovan'ny vehivavy zany zay de zay ny fomba fiainany zany faneken'ny vadiny zay fa matetika koa nge ary zay mihitsy ny tena mazava-dozan'le akanjo am'izao fotoana zao zany de zao isariana olona le izy ny lehilahy nge tsy hoe ny lehilahy mialatsiny ny natiorany lehilahy zany ohatrany hoe mora voasarika amin'ny vehivavy zay zany no fomba azo ilazana anazy ka raha ilay vehivavy indray ny voamaika misarika zany ohatrany hoe voamaika izy tena manome fitana zany ho an'le lehilahy voamaika tantara manaraka ny arabe io satria le lehilahy rehefa miady amin'izay zany voamaika jonon'le vehivavy de zay no mahatonga ny be hoe betsaka ny resaka fanolanana betsaka ny resaka hoe zavatra ratsy ohatran'izany zany lasa be deaibe vokatra n'izay zavatra zay de toizana le izy eto vakiko tsara averiko tsara izy ary toy izany koa ianareo vehivavy maneke ny vadinareo mba ho voataona ny fitondrantenany vavy izy mba ho voataona ny fitondrantenany vavy izy na dia tsy amin'ny teny aza raha tahiny misy tsy manaiky ny teny rehefa hitany ny fahadiovan'ny fitondrantenanareo amin'ny
fahatahorana hozy izy. Ka eo zany le zavatra anankiray hoe amin'ny teny frantsay izy de zao ny teneny en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Ahitana ozy izy ny fitondrantenanareo izay maninona? Izay madio izy zany. Sy maninona? Sy mendrika zany, sy mendrika zany. De toy zany le vaky teny 7 ka hatramin'ny 9. De ahoana ozy izy? Ary aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra nivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona, fa aoka toetra miafina am-po izay tsy mety ho loha, dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo imason'Andriamanitra. Raha miravaka zany ny vehivavy. De maninona ozy izy? Aoka ny firavahanareo tsy ho zavatra iny ivelany. Raha miravaka zany tsika de tsy zavatra ty ivelany. Firavahana io miteny frantsay ilazana izy hoe ornement. Ka io firavahana ty ivelany io inona mety ho firavahana ty ivelany? De tahaka n'iny resaka hoe bijou zany, resaka hoe volamena, resaka hoe inona indray ny coiffure de manara-damaody de coiffure tena coiffuran'izao tontolo zao zany. Misy zany karazana coiffure, misy ny atao hoe coiffure montina, azotsika atao hoe montina, mendrika, azo atao tsara zay. Fa raha vao coiffure tsy montina zany, tamin'izany fotoana zany karazana misy firanjanam-bolo zany tsy mety ho an'ny kristianina, de tsy tokony manao an'izay zany izy. Fa tsy hoe ny firandranam-bolo rehetra de hoe tsy azo atao zay, fa misy zany tamin'izany fotoana zany karazana firandranam-bolo lamaody, tsy azo atao zany zay, tsy mendrika zany. Ka ho amintsika kristianina, rainao zao ve volonao zany ohatra volonao zany de mialatsiny hoe ololo-volo le olona na hoe somary ngita le volony. Tsy hitany zay anaovany azy fa misaringotra be ka rehefa tsy ataony izy misavovona be ohatran'io le izy. De mba randranina zany mba mampifitina izy zany rehefa montiny eo latren'Andriamanitra zany zay. De mendrika zany zay. Aoka zany le firavahanareo zany tsy tovy amin'ny fanaon'izao tontolo zao zany. Aoka tsy firavahana ty ivelany, aoka ny firavahanareo tsy zavatra eny ivelany toy ny firananam-bolo, ny firava-bolamena, ny fiakanjona, ka reo zany zavatra telo ny resahany eo. Zay hitantsika eo zany, inona reo zavatra telo resahany eo? Miresaka izy amin'ny resaka akanjo zany, miresaka izy amin'ny resaka hoe ornement, resaka hoe ny firavahana volamena zany, na ihany koa resaka hoe maquillage koa zany eo anatin'izay zavatra zay. Na ihany koa zany resaka hoe coiffure zany, hitanao amin'izay zavatra zay zany resaka hoe coiffure ihany koa zany. De toy zany le vaky teny. Fa aoka ozy izy ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety loha, dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Izany zany ny tokony toetra ny kristianina. Ka eto zany zavatra tiako tenena de zao, io zany resaka hoe firavahana io zany tsy mahakasika ny vehivavy ihany zany io, fa mahakasika ny lehilahy ihany koa io. Kaoka tsy laza hoe any vehivavy ny voalaza amin'io, fa miresaka angentsika eto le resaka hoe chasteté. Inona le chasteté? Le resaka hoe ny fahadiovana zany amin'ny maha-kristianina anao. Hoe fahadiovana, resaka hoe fahamenarana, resaka fahamotinana, ka tsy ny vehivavy ihany no voasahana an'izay, fa ny lehilahy ihany koa voasahana an'izay zavatra zay. Ka tsy hoe aoka tsy zavatra ty ivelany. De hoe nareo vehivavy ihany zany fa zay lehilahy afaka manao volamena ohatrany de mirava bolamena be. De hoe ny vehivavy ny tsy manao an'izany. Na hoe tsy akanjo misy fahamenarana, zay lehilahy afaka manao fa nareo vehivavy tsy afaka manao. Fa eo zany resaka hoe akanjo resaka hoe fahamotinana, fahamenarana, fahadiovana zany de tokony ho hita ao amintsika kristianina zany zay, na lehilahy na vehivavy. Fa aoka ozy izy zay mihitsy le zavatra teneny teo, aoka zay firavahanareo zay zany tsy zavatra ty ivelany, fa zavatra maninona miafina ao am-pozy izy. Satria tahaka an'izany ozy izy naninona no ny fiangon'ny vehivavy masina fahiny zany. De tokony zay koa zany no ataontsika kristianina zany. Satria zay zany ny fomba fiangona masina fahiny.
Ny kristianina zany dia tsy mirehare misehoseho amin'ny volamena be ty ivelany. Tsy tokony misy zany. Misehoseho be amin'ny resaka maquillage ty ivelany. Misehoseho amin'ny resaka coiffure lamaody. Inona ny coiffure lamaody amin'izao fotoana zao? Ohatra hoe kakasana be ty loha ilany ty dia ty ilany ty fotsiny misy volo. Dia mihirahira evangelika ianao dia tiako Andriamanitra zao. Nefa sola be zany iny. Tsy mety zany zay amin'ny resaka hoe kristianina. Satria tsy eo zany zay hoe resaka hoe fahamotinana zay zany tsy eo amin'izay zavatra zay. Ny fahamotinana resaka hoe modestie zany. Tsy hita zany zay fahamotinana zay zany. Ianao nefa mitory ny filazantsara dia imagine hoe ty tanako ty feno bague be, ohatran'ireny rappeur reny zany dia asy collier be to, rojo be, volamena be to. Reny ange firentiretiavana, fampisehoana reny. Na ianao koa amin'ny maha-kristianina zany satria zay le firavana ety ivelany. Inona indray ny lamaody mivoaka, misy tomobile vaovao mivoaka dia mamoaka mihitsy hoe tena zany ny tena zay ny tena tafita, zay ny tena manana. Fampisehoana, kristianina tsy mampiseho, miaino anatin'ny fahamotinana. Toetra miafina ny toetra ny kristianina fa tsy toetra miseho. Zay le toetra ny kristianina. Tsy azonao atao zany zay, tsy mendrika zay. Zay le tenenin'ny apôstôly Paoly ange. Tsy hoe zavatra azoko atao, azon'ny kristianina atao ny mividy tomobile fa tsy azony atao. Fa tsy azony atao no midehadehaka, no mirehare, no mirentirenty amin'iny, ohatrany hoe izy ny tena izy zany. Tsy azo atao zany. Dia aseho mihitsy ilay izy mba ho hitan'ny olona hoe zao ny tena fanananay zao, zao ny tena ataonay zao, zay tena mahavitan'izao zay. Aiza mba vitanareo? Tsy mety zany, tsy toetra kristianina zany. Dia toizana ange le vaky teny eo amin'ny 15. Fa tahaka izany no iravan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny. Izany ozy izy maninona? No niravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny. Dia tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama sady nanao azy hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soa koa, tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Ny vehivavy masina ozy izy dia maninona? Niravaka tahaka an'izany fahiny satria nanantena an'Andriamanitra izy. Sady nanino? Sady nanaiky ny vadiny izy. Itsika nefa milaza fa taranaka Abrahama. Ny zavatra misy eto dia zao. Inona zavatra teny? Dia tahaka ny Sara ozy izy izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao hoe tompoko. Dia zanany ianareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Zanany ianareo ka raha mba manao soa ozy izy. Manaraka ny fanaon'ireo fiangon'ny vehivavy masina fahiny zay ianareo dia manaraka an'izay hoe taranaka Abrahama zay ianareo, zanaky Sara ianareo. Satria zay ny fanaon'ny vehivavy masina fahiny. Ny lehilahy ihany koa dia zay tsy tokony manao izay zavatra tsy montina, tsy tokony manao izay zavatra mahamenatra, fa tokony ao anatin'ilay fahadiovana foana izany. Ka raha mijery sika ohatra zany zao, jery kely sika mikasika an'izay resaka hoe resaka hoe fomba fitafy zay ohatra n'izany zao. Dia jereo tsara hoe amin'izao fotoana zao inona ny zavatra misy. Ny any amin'ny pays andalam-pandrosoana tahaka ny hoe Madagasikara dia manaraka ny lamaody izay mivoaka avy aty ampitan-dranomasina. Aty ampitan-dranomasina nefa aty amin'ny pays occidental zany, aty amin'ny tandrefana dia zao hoe efa feno fahalitonana ny fomba fitafy na ny fomba fanao, ny fomba fihinana moa dia efa tsy teninina intsony zany. Na hoe ny zavatra jeren'ny masina eno ny sofina zany. Dia efa tena hoe ao anatin'ny fahadalàna. Dia nefa ino ny anaran'ny tsika malagasy zany. Dia jereo tsara fa inona ny zavatra teneniny ato. Andehantsika amin'ny Deutéronomie jerentsika kely. Deutéronomie 2:20 jerentsika kely. Inona ny zavatra resahana io? Deutéronomie 2:20 15 azafady. Deutéronomie 2:20 dia ny 15. Dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny vehivavy tsy hitafy fitafian-dehilahy, ary aoka ny lehilahy tsy hitafy fitafiam-behivavy, fa fahavetavetana eo masin'i Jehovah Andriamanitra ao izay rehetra manao izany. Dia miverina indray ilay resaka hoe fahavetavetana. Miverina indray ilay fahavetavetana.
aoka ny vehivavy tsy tafy ny fitafian-dehilahy ary aoka ny lehilahy tsy tafy ny fitafiam-behivavy fa vetavetany io masin'i Jehovah Andriamanitra reo izay rehetra manao izany. Dia inona zavatra tonga voalohany ao anatiny? Zavatra tonga voalohany ao anatin'ny olona dia zao matetika ny misy ny fiangonana zany nilaza an'izay zavatra izay hoe tanareo zany tsy mahazo manao fitafian-dehilahy ny vehivavy ary ny vehivavy tsy mahazo manao azafady ny lehilahy tsy mahazo manao fitafiam-behivavy ary ny vehivavy tsy mahazo manao fitafian-dehilahy noho izany ny vehivavy tsy mahazo manao pataloha noho izany ny lehilahy tsy mahazo manao zipo. Misy zany zay zavatra zay zany. Zay ve ny dikan'io teny io? Tonga dia misy manao an'izay hoe zay zany ny hevitra io dia tonga dia zay vehivavy rehetra ato amin'ity fiangonana manao zipo daholo, lehilahy rehetra zay. Didin'ilay fiangonana zay fa tsy tenin'Andriamanitra zay. Tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ny zavatra teneniny. Aoka ny lehilahy tsy hanao fitafiam-behivavy ary aoka ny vehivavy tsy hanao fitafian-dehilahy. Aoka ho raisina amin'izay teny zay ilay izy fa tsy ho vadika ilay izy. Ka zay foana mantsy ilay izy hoe tsika manaraka ny tenin'Andriamanitra fa tsy ho ka tsika hanova ny tenin'Andriamanitra na hianterprete ny tenin'Andriamanitra amin'ny fihevitsika na amin'izay tiantsika hanaovana azy fa aoka handray ilay teny araka izay nanoratana azy. Inona ny mahavetaveta an'izay zavatra zay zany? Dia zao ohatra hoe ny didin'akanjo ange ka misy karazany. Misy ny atao hoe didin'akanjom-behivavy, misy ny atao hoe didin'akanjom-behivavy. Fa tsy hoe ino mantsy ilay tenenina hoe ny pataloha izy hoe ny vehivavy tsy tokony manao pataloha fa akanjon-dehilahy zany pataloha zany. Fa miteny amintsika tamin'ny andron'i Jesosy, inona ny akanjo tamin'ny andron'i Jesosy? Na vehivavy na lehilahy dia nanao inona? Nanao robe daholy. Zay ny ilazany azy eo anatin'ny Baiboly. Robe ny ilazany ny akanjo. Samy tonga hatreny amin'ny hatseny amin'ny ranjo ny akanjo iny samy manao robe daholo. Jereo rehefa mijery film ny Jesosy ireny tsika dia jereo akanjo mireba tonga hatrany amin'ny ranjo daholo ny akanjo anaovany, robe ny anaovany. Fa zao inona ny mahasamihafa azy? Ny didin'akanjo ny samihafa. Misy ny atao hoe tiam-behivavy, tian-dehilahy. Dia fantatra ny sosiete satria hoe ny akanjo ohatr'izao akanjom-behivavy, ny akanjo ohatr'izao akanjon-dehilahy. Ka raha ohatra zany ianao fa misy ny atao hoe robe ho an'ny lehilahy tamin'izany vanim-potoana izany ka manao robe manao robe-na vehivavy ianao dia fa vetavetana zany zay. Maninona ianao manao zay fady? Zay nge ilay zavatra tenenina eto e. Tsy azonao anaovana zany zay zavatra dia hozy aiza koa misy an'izany hoe robe lehilahy ve? Tena misy zany e. Manontany antsika mpaminany Samuel inona? Lehilahy sa vehivavy? Lehilahy mpaminany Samuel. Inona ny akanjo nanaovan'ny mpaminany Samuel? Rehefa mamangy azy ny mamany, satria napetraky ny mamany teo amin'ny tempolo izy, teo ambanin'ny fahefan'ny Eli mpisorona be, dia inona ny akanjo ampanaovan'ny mamany azy rehefa tonga izy manatitra akanjo ho an'ny Samuel? Jerentsika ty amin'ny Samuel ary jerentsika kely zay. Samuel voalohany toko faharoa. Samuel voalohany toko faharoa ny 7:20. Samuel voalohany toko faharoa dia ny 7:20. Samuel voalohany toko faharoa dia ny 7:20. Fa kitsika 7:20 sy 7:20 zany, 7:20 sy 7:20. Ary Samuel nanao fanompom-pivavahana teo anatrehany Jehovah raha mbola zaza, ary nisalotra efoda rongony fotsy izy. Ary nanaovany reniny akanjo kely izy, ka netiny ho azy isan-taona izany raha niara-niakatra tamin'ny vadiny anatitra fanatitra fanao isan-taona izy. Amin'ny teny gasy izy dia ahoana hozy izy? Ary nanaovany reniny akanjo kely izy, ka netiny ho azy isan-taona izany raha niakatra niaraka tamin'ny vadiny. Akanjo kely ny tenenany azy ato. Fa inona ny ilazany azy io amin'ny teny frantsay dia vakiko amintsika ilay izy, satria izany robe zany inge tsy teny gasy fa teny vazaha. Dia zao ny teneniny ato. 7:20. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Ahoana izy? Sa mère lui faisait chaque année une petite robe. Robe no nateriny reny nefa lehilahy izy. Tsika miteny manao hoe
pataloha akanjo de lafa angata am'izany mbola nisy zany pataloha zany. Mbola tsy nisy ange zany pataloha zany. Efa taty arina be vao nisy zany pataloha zany. Mbola tsy nisy pataloha tam'izany fotoana zany. Fa neniova zany le kolotsaina ny amin'ny resaka hoe akanjo. Nididy fa zao fotsiny le izy hoe ty akanjom-behivavy, ty akanjon-dehilahy. Fa ny filazana zany manao hoe ny lehilahy tsy tokony manao, ny vehivavy tsy tokony manao pataloha na ny lehilahy tsy tokony manao zipo zany. De fampianarana omenantsika zany zay. Fa ny tenin'Andriamanitra de milaza hoe aoka ianareo lehilahy tsy hanao akanjo-behivavy, ary aoka ianareo vehivavy tsy hanao akanjo-dehilahy, fa fahavetaventana eo anatrehan'Andriamanitra zany. De ohatra ny am'izany, inona ny zavatra misy? Ohatra zao mijery télé zao, sendra mamadibadika télé anao de misy émission mandeha ohatra ny ataontsika hoe Star Academy zany vao nandeha zao vao aingana teo. De misy lehilahy io tsy haiko juge angambany iny, mitsara le mpihira zany am'le émission satria fifaninanana hira le izy zany. De misy mpitsara le izy. De am'le mpitsara reo misy lehilahy io. Ataontsika hoe sarim-bavy zany izy. Satria manao ny tenany ho vehivavy izy nefa lehilahy. Fantatsika tsara fa ny lehilahy rehefa manao azy ny tenany ho vehivavy fa vetavetana zay eo anatrehan'Andriamanitra. De inona ny akanjo anaovany? Manao akanjom-behivavy izy. De misy nolo le akanjo. Fa vetavetana ange zany reto. Tsy azo atao zay le hoe akanjo-behivavy tsy azo anaovan'ny lehilahy. Am'izao fotoana zao misy lehilahy mihitsy satria aty andafy efa eken'ny société zany. Misy lehilahy manao volom-bava iny izy de manao akanjo robe-mbehivavy no anaovany. De manao normal le izy zany. Fa vetavetana ange zany. Zay le hoe tsy azo atao ange zany. Raha mijery tsika zao fomba fiainany zareo any Ekosy zany zavatra zany. Any Ekosy zany any amin'ny pays akaikin'ny pays ao anatin'ny Royaume-Uni zany. De any akaikin'ny Angleterre ny misy an'izany zany. De zany Ekosy zany ny lehilahy efa fomban zareo hatramin'izany mihitsy manana akanjo atao hoe kilt. De zany kilt zany nefa zipo hatreny amin'ny lohalika le izy. Akanjon-dehilahy io ny vehivavy tsy manao an'io satria akanjon-dehilahy zay kilt zay. Akanjon-dehilahy nge zany. Satria le izy tena natao an'ny lehilahy mihitsy zay kilt zay. Fa tsy hoe mahita an'izay ny olona de zareo raha manaoko zany. Akanjom-behivavy nanaovanao iny. Tsy azonao atao zany. So de milaza tsika hoe za mba mpanao antsika zavatra tsy tokony ho izy. Fa tsy izany mihitsy ny tanjoko eto. Fa ny tenin'Andriamanitra de mazava. Aoka ny lehilahy tsy hanao akanjom-behivavy. Ary aoka ny vehivavy tsy hanao akanjon-dehilahy. Fa misy ny atao hoe didina akanjom-behivavy, misy ny atao hoe didina akanjon-dehilahy. Ohatra zao ny lehilahy manana lobaka, misy vehivavy koa manao lobaka, fa tsy hoe ny lehilahy rehefa manao lobaka de ny vehivavy tsy mahazo manao lobaka, fa misy ny lobaka-behivavy, fa ny didiny tsy mitovy, misy didina akanjony zay lobaka an'izay. Zay tsy azo anaovana zay. Fa ny zavatra misy de zao fotsiny. Tsara tandremana fotsiny. Aoka ny lehilahy hanao akanjon-dehilahy, ary ny vehivavy hanao akanjo-behivavy. Fa ny zavatra tsy azo atao anatin'izay de zao. Mila mihaino anatin'ny ny fanaovana an'izay hoe akanjon-dehilahy zay zany de mihaino anatin'ny fahadiovana ianao anatin'ny manaovana an'izay ny lehilahy. Ny vehivavy manao akanjo-behivavy, mihaino anatin'ny fahadiovana ny vehivavy. De miditsy tsika amin'le resaka hoe fahamenarana. Amin'ny resaka fahamenarana indray de zao. Ny vehivavy zany de zao. Tsy tokony manao akanjo mampiseho fitanjahana. Ohatra hoe raha manao zipo zany izy ohatrany hatreny amin'ny lohalika ny farafahafohy indrindra zany ny zipo tokony anaovan'ny vehivavy mba tsy hiseho ny fitanjahana. Raha manao pataloha ihany koa ny vehivavy de aoka tsy hanao pataloha hifinjofinjo tahaka an'le fanaon'izao tontolo zao manao legiona de mampiseho ny forme rehetrarehetra. Fa na izy manao pataloha malalaka tsara tsy mampiseho fitanjahana, na raha ohatra indray izy ka hoe manao pataloha somary tery de asiho akanjo lava manarina an'iny hatreny amin'ny manarina an'iny hatreny amin'ny fehinao na hatreny amin'ny lohalika anao. Manarina an'iny tsara mba tsy hisehon'ny fitanjahana zany hoe
ohatra hoe lobaka lava be ohatra ny misy zany fomba fanao zany jereo tsara fa aty Ampianaranomasina misy ange zany ny arabo manao an'izany nga zareo mampiseho fitanjahana fa montina ny fomba fitafiny manao pataloha izy eo anatiny eo fa misarona tsara lobaka lava be hatreny amin'ny lohalika na hatreny amin'ny mbola mihoatra ny fe aty ambany aty zany le akanjo manarina ny fitanjahanao zany zay zavatra zay de aoka zany le fitafiana zany ho tahaka an'izay zany ho montina fa tsy hoe azo anaovana ny pataloha de avy ianao izesta be ianao mampiseho hoe tena le akanjokanjo finjofinjo be reny raha ohatra fotsiny ohatra mitsofoka ato trano za zany miteny eto mitsofoka ato tranoko ianao na hoe hiaraka ivavaka zany tsika ohatra de avy ianao de hoe anao pataloha tonga de miaraka amin'ny lambahoany mialatsiny ranabavy fa ty lambahoany ty anakonanao fa tsy mety iny tsy azonao atao zay zavatra zay satria tsy montina zay tsy madio zany fitafy zany maneho famenarana zany lehilahy ihany koa tsy hoe manao pataloha izy de manao finjofinjo be koa mibotsina daholo zay tsy botsina rehetrarehetra eo tsy mety zay zavatra zay fa manao akanjo normal na lehilahy tsy mampistanjaka na manao akanjo ambony iny angeny ambany foana matetika nita fa ny ambony koa nke mbola piry lamaody zao aty andafy am'zany vehivavy manao ohatran'le manao lobaka reny ohatra misy décolleté iny izy de midiny eny ampovoan'ny tatra iny le didin'le akanjo de tsy asehony le nolo fa le mampisaraka tsara azy iny ny asehonao hitariana ny masonao zany ve de mba mety tsisy fahamoatiny ny kristianina ve de anao an'izany tsy mety zany de hoy zako hoe raha miditra atao trano ianao na hoe hiaraka ivavaka de fa ameko akanjo ianao fa tsy mety zany tsy ahoana ianao fa zany rozy ianao sy manahirana makany amin'ireny fa tsy zany de fa tsy miaraka tsika zany filina moa zany tsy mety zany fa zay foana anatin'ny fahamoatinana zay ny zavatra katsahan'Andriamanitra amintsika tsisy an'izay hoe fahamenarana zay zany fa zao tapitra ny fotoanantsika mbola maro ny zavatra tiatsika ho lazaina fa alao toizantsika indray amin'ny leçon arariva indray zay mbola tsy vita zany efa toizantsika arariva manasa antsika raha hiaraka hivavaka Jehovan'Andriamanitra raha io misaotra anao zay raha mbola afaka niara-nianatra ny teninao sy nandinika izany tamin'ity marainy ity mana-masina anay iray ny amin'ny teninao ny fahamarinana de raina mandrakizay ny anaranao raha io ankalazainy ny anaranao mena voninahitra ianao raha hatramin'izao koa mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy nanondratana izao vavaka izao eto anatrehanao aleloia amen de sotratsika ny tompo de manao antsika baibai daholo indray de raha riva indray raha sitrapon'ny tompo Shema